andeha isikariavana iara-mitsangana hanao ny hira fanetanana ny azakazaka masina andininy voalohany ihany. Androany alahady raika amby folo ny volana May 2024 alahady natokany ny Efijekema ho alahady hitondrana mambavaka ny sampana lehilahy kristianina eto anivon'ny Efijekema manerana ny sahan'ny Efijekema. Dia miombona amin'izao fampoavahana izao tsika nalaina avy tao amin'ny fandarana iombonana ity liturjia ity saingy ny antsika moa zany dia liturjia larana fahaefatra no ampiasaina androany liturjia ny fiderana toy ny efa fanoantsika ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay anoloan'ny seza fiandrianana. Amen. Andeha hanomboka izao fampoavahana izao tsika amin'ny alalan'ny hira voalahatra. Favakisika Andriamanitra ny finoana io, Andriamanitra rainay ianao, Andriamanitra velona, Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanahinao ary naniraka ny Jesosy Kristy tetỳ aminay mba ho azonay raisy tanana ny famonjena. Misaotra anao zahay ny amin'ity alahady ity izay alahady natokana ho an'ny sampana lehilahy kristianina. Mangataka aminao zahay ny fanatrehanao ao anatin'izao fampoavahana izao Tompo. Mangataka aminao ny indra fonao tsy hitalany ho aminay rehetra, ny famelanao heloka ho an'izay rehetra mitady ianao tokoa araka ny teninao hoe sambatra izay nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no vokisana.
dia mametraka eo ambany fahasoavanao ity fampivavahany ity izay ho fangataham-pitahiana ho an'ny lehilahy kristianina rehetra eto amin'ity fiangonana ity na mpikambanao anaty fikambanana na tsy entiny eo anatrehanao izy rehetra izahay rehetra mba ho tefenao amboarinao ary ho tahinao mba iseho eto amin'ity firenena ity sy eto amin'ny fiangonanao ny voninahitra ao ka hijoroana ivavolombelona fa tsara ny tomponay dia mivavaka ho an'izao fiangonana rehetra izao mba ho atrehinao amin'ny alalan'ny fanahinao ny fanahinao masina ne ampahery anay rehetra ka haharava mandamafy ny satana ny finoanay dia matoky manana anao izay fa ny fanatrehanao dia tanteraka eto amin'izao fanompovavahana izao aoka iseho ny voninahitra ao ary aoka hiainana ny fiadanana izay omenao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovana izany vavaka izany amen. Azo toerana ravina malala. Tonga eo amin'ny famotinana ny raharahan'ny fiangonana isika ary ao anin'izany dia isy famangina manjo araka nefa fanaontsika isaky ny alady faharoa toy izao dawary. Ilery miarabantsika rehetra indray minaran'i Jesosy Kristy amin'izao alahady faharoa ny volana May izao ity alahady ity no alahady izay hitondrana-bavaka ny sampanelina kristianina manerana ny sahan'ny FJKM manatanteraka izany isika ao anatin'izao fanompom-pivavahana fidirana faharoa izao ary mitondra-bavaka n'izany sampany izany isika ankehitriny araka ny fanao mahazatra moa dia ny sampan'ny lehilahy kristianina dia ao anatin'ny sampan'ny FJKM noho izany dia misy ny rakitra vata izay tanterahantsika eny ambaravarana eny rehefa mirava mba hoentin'izy ireo manatanteraka ny adidy any amin'ny foibe. Ny faharoa dia avy amin'ny foibe FJKM araky ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe moa izay fantatsika efa nisy ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe herinandro lasa zay dia nisy fanapahan-kevitra izay navoakan'izy ireo ny anisan'izany hoe isaky ny alahady fahatelo amin'ny volana May no alahady izay hitondrana-bavaka ny mpiasan'ny foibe izany hoe alahadin'ny mpiasa iombonana zany io alahady fahatelo ny volana May io amin'ny heriny an'io zany manatanteraka izany isika eto amin'ny fiangonana eto Salema vaovao isy ihany moa zany araka ny vita ny andaminana azy ny marika hita maso izay hoentina anatanterahana izany fitondrana-bavaka ny mpiasan'ny foibe izay fa ny arivany io kosa zany hoe amin'ny alahady heriny an'io ihany zany lazaiko zany fanamariana an'io alahady ny mpiasa iombonana io zany ny alahady ariva zany amin'ny 2 ora tolakandro dia eny amin'ny FJKM trano vato faravohatra no anaovana izany fanompom-pivavahana ho amin'ny alahady ny mpiasa iombonana izay. Ny manaraka dia raha hariva araka ny efa nambara teo moa alahady ny sampan'ny lehilahy kristianina ity alahady ity fanamariana zany eto amin'ny fiangonantsika raha hariva zany miantso antsika fiangonana indray mba hiara-mia voninahitra an'Andriamanitra eto hiaraka ankalaza ny tompo ao anatin'ny fiderana miaraka amin'ny hospiderana zany amin'ny 2 ora sasany eto moa zany ny fifampitezantsika tsy misy hoe tapakila ohatrinona na hoe ohatrinona vidim-pidirana fa ny fanafafozana trany no entintsika manao ny asan'Andriamanitra satria dia tokana sy atolotra ho an'ny asa fanorenana manontolo io vola azo raha hariva io zany dia manentana antsika fiangonana indray hiaraka hideran'ny tompo ny asa raha teo ny asan'Andriamanitra raha teo ataontsika amin'ny fitiavana sy amin'ny finoana azy.
amin'ny alahady herin'ny anio io ny alahadiny atoko-pira mainty milaly eto amin'ny fiangonantsika. Ny ariva koa zany dia misy concert izay tanterahana izy ireo amin'ny roa sasany iarahana amin'ny chorale rehetra ato amin'ny fiangonana moa zany isy dimy rindra ao anatin'izany isy tantara-tsehatra dia miantso antsika fiangonana ihany koa zany mba hiarahanohana ireo zanantsika ireo ao anatin'izany fiterahana izany ny alahady ariva amin'ny heriny anio amin'ny roa sasany. Fikambanany Diakonina sy ny olona faritra Atsinanana aty amin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana zany fa faritra Atsinanana. Fiaonamben'ny fikambanany Diakonina sy ny olona tanterahana eny amin'ny FJKM Itosy ny sabotsy fafito ambin'ny folo volana May ho avy zao, amin'ny sabotsy ho avy zao zany amin'ny sivy sasany maraina zany fiaonamben'ny fikambanany Diakonina sy ny olona faritra Atsinanana zany ao anatiny tsika faritra Atsinanana manao akanjo mpanompoana ho amin'izany fiaonam-be izany. Ny fikambanany mpiasan'ny fahasalamana mba mijanona mivory zany rehefa avy eo aorianan'izao fanompoam-pivavahana faharoa izao. Ny faritra fahadimy amin'ny heriny anio izay mipetraka any amin'ny faritra fahadimy zany dia mba mijanona amin'ny heriny anio aorianan'ny fanompoam-pivavahana voalohany raha miangona amin'ny fanompoam-pivavahana voalohany ianao amin'ny fanompoam-pivavahana faharoa dia mba mijanona ndray koa ianao raha tahiny ka miangona mivavaka amin'ny fanompoam-pivavahana faharoa zany dia mba mijanona ianareo any amin'ny faritra fahadimy. Filazana fanamasinam-panambadiana fitiavana mandrakizay no nitiavako anao Andriamatoa sy Ramatoa isany Ramanantena Soheme tompoko laralay Jean-Claude Donson rakotony indrainy Danielson Jacques Randriambranto Rose Nirina dia faly mampandrehanareo ny amin'ny fanamasinana fanambadiany zanany Ralay Mampionina Njarasoa Johnson sy Rasoa Nirina Nomenjanahary Rosina izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika zany ny alakamisy fa 7 volana May ho avy zao amin'ny 8 maraina. Rakim-pisaorana Mpanompon'Andriamanitra iray manolotra rakim-pisaorana 20,000 ariary ho an'ny fanorenana ary dia mangataka vavaka mba ho vita somatsara ny fitadiavana izay atao any ivelany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Sangantsika rehefa vavakantsika. Andriamanitra velona ianao ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia manam-porofo izany. Andriamanitra ny fahavelomana ianao ka na dia maty aza ny mino dia ho velona indray araka ny teninao raha teo. Mahatoky zany zay. Zany no ifikiran'ny finoanay aminao Jesosy Kristy mpitombo sy mpamonjy anay ary antony zao fifamanginy zao tsy ho fifampaherezan'ny samy olona fotsiny fa tena filazana ny vaovao mahafaly ny famonjena fa na dia mety maty aza ny olombelona ary ao anatin'izany zahay kristianina dia manana fanantenana lehibe zay ary fanantenana tsy ho levona mandrakizay hijoroanay ary hiatrehanay zavatra sarotra rehetra. Raha mamangy an'reto havanay reto zay dia matoky fa ao aminy koa zany fanantenana zany ary ato amin'ny fiangonanao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay zany. Amen. Araka zany rehefa malala ao amintsika zany fanantenana zany. Ny olona rehetra mety maty avokoa fa ny mampiavaka antsika dia tsika manana zany fanantenana zany ary mitoetra ao anatin'izany fanantenana izay nampitoeran'i Jesosy Kristy noho ny fitsanganana tamin'ny maty zany. Tsy foana akory ny torotentsika satria efa nitsangana tokoa Kristy ary efa resy tokoa ny fahafatesana. Mandalo ihany ny hirifiry ny fahafatesana fa ny fifaliany ny fahavelomana kosa
dia maharitra mandrakizay. Koa dia mamangy ianareo manamafy ihany zay ny famangina sy ny fampahirezanareo menakavy, tompone ampahiranareo lalandava, ary ao aminareo mandrakariva so ao aminareo mandrakariva izany fanantenana velona nomen'i Jesosy Kristy izany. Dia maneho ny mahiray antsika eo amin'ny tompo izay, ka dia manolotra ny fiam-pihavanana aty amin'ny fiangonana ho marika izany ary ho famantarana izany fanantenana ananantsika izany. Tain'Andriamanitra mahireza sy mahatanjah. Amen. Azo toerana tompoko, soratoko. Mahireza. Andeha raha-mitsangana sika hideran'ny tompo amin'ny alalan'ny salamo fahinana amby efapolo amby zato izay efa misoratra eo amin'ny écran raha teo izany salamo fahinana amby efapolo amby zato izany. Dia manonona izany fiderana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sika ho mari-piderana an'Andriamanitra manao hoe Halleloia. Miderany Jehova ry fanahiko, hiderany Jehova raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Aza mahatokony lehibe na zanak'olombelona izay tsy mahavonjy, miala ny fofinainy ka miverina amin'ny taniny ireny, ary amin'izay indrindra no afoanany fikasany. Amen. Azo toerana tompoko. Mandroso makeo amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora sika, misy hira voalahatra eo dia mandroso makany amin'izany ny havantsika izay tondra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Tawara. Sapana sekola lahady dia faly amin'ny rahabantsika fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, koa mangataka ny ankizy sy ny tanora ary ny sapana sekola lahady rehetra mba hitsangana. Hivavaka isika, misaotra anao izahay ry Jesosy zoky anay, noho izao fotoana omenao anay izao, mbola ahafahanay mandray ny hafatra avy aminao. Ny fanahy masinao ane, anazavanay, ahaizanay mandray tsara ny teninao. Mihaino Jesosy, fa voninkaina anao izay zandrinao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Indro indray ary ny tenin'Andriamanitra izay ho antsika amin'izao alahady atoandro izao, izany dia hita ao amin'ny Jeremia. Jeremia 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao mahalala hevitra heverako anareo io Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanananareo fanantenana ny amin'ny farany. Mipetraka isika. Ity misy tantara fohy izay atolotra ho antsika. Iranay vao dia lehilahy kristiana, tena mafana fo tokoa izy. Sady diakona izy no birao an'ny sapana SLK. Miasa amin'ireny fikambanana tsy miankina ireny izy, ary mandeha amin'ireny toerana tena lavitra be ireny izy mamita hiraka. Indray andro izy dia mametraka amin'ny fiainany eo anatrehan'Andriamanitra sy ny asana trano. Ny ankonany koa dia mitrotra mibavaka azy mandrakariva. Indray andro ary, raha nandeha namita hiraka tamin'ny toerana tena lavitra izy, izay tsy maintsy ampitana sambo, dia niaran-doza izy, fa rendrika ilay sambo nitondra azy, ka dia namoneny tamin'izany avokoa ireo olona ray sambo taminy.
Izy kosa mba nahay lomano ka afaka nanavy-tena. Natopatopanonjy izy ary tonga teo amin'ny osikely anankiray. Tsy nisy mponina izay. Reraka tsy nahatsiaro tena nefa izy. Rehefa nahatsiaro tena Genève dia novavaka nataony voalohany ankizy tanora. Nisaotra an'Andriamanitra izy fa velonaina soamantsara ary nametraka ny fiainana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Tsaroany foana ankizy tanora iten'Andriamanitra manao io. Fa izao malala hevitra heverako anareo ho Jehovah dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Dia velona mandrakariva ny fanantenana. Fa ho avy ny famonjena, na dia tsy fantany aza hoe amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Nandeha ny herinandro, nandeha ny tapa-bolana, nandeha ny iray volana, ny kivy ranaivo, toa very fanantenana izy, nanomboka ny reraka tsy dia nahavavaka firy intsony. Aiza ozy izy ny fahamarina ilay tenin'Andriamanitra ninony. Indray andro ary, tena nahatsiaro nangatsiaka izy ka dia nanamboatra trambony kely tamina ravina maina. Ary nandrehitra afo izy mba hanafana azy. Resy tory izy anefa. Noho ny harerahana sy ny adi-tsaina be loatra. Taitra izy noho ny sasaky ny alina. Gaga izy nahita hafanana be sy nahita hazavana be. Andrehatra ilay trambony kely namboarina. Tena loza ny ity mahazo ahy ity, hoy izy. Dradradratra ny tomany izy. Nanontany an'Andriamanitra izy ny amin'ilay fahamarinany teny izay nonono hoe fa izao mahalala hevitra heverako anareo i Jehovah dia hevitra hitondra loza, hevitra tsy hitondra loza fa hitondra fanantenana ny amin'ny farany. Zao ahozy izy vao tena tsy ahita ireo vady aman-janako intsony fa tena ho fata tao amin'ity nosy ity. Dradradratra mafy izy, nitarahina mafy izy ary dia nefara tamin'ny fahamezantsiana an'Andriamanitra ankizy tanora izany. Nipetraka izy naka saina. Kanjo, fahaterana ny Genève raha naharefeona moterana nena. Nendrandra izy ka nahita irony angidimby irony na irony atsotsika hoe helikoptera irony. Tamina nantona sy mipetraka teo amin'ilay nosy. Ilay trambongony drehatra rakizy izay natafalatsaka Genève tao anaty akiviana lalina no nataitra ny dreto mpitondra angidimby hidina teo amin'ilay nosy. Voavony soamantsara nefa. Isika koa rakizy tanora, matetika isika izay misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika tena maharary, tena mangiry firy antsika izany. Mahatonga antsika ho kivy tanteraka sy ho ketraka, toa Andranaivo koa isika rakizy, manome tsinan'Andriamanitra indraindray. Fantaro anefa rakizy tanora fa manomboka izao fa raha tena manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra tokoa isika dia mitondra fiadanana ireny fa tsy loza. Andeha ary averintsika miaraka amin'ny toko sy andinina ilay tsy enjerintsika teo. Fa izao mahalala hevitra heverako anareo Jehovah dia hevitra fiadanana fa tsy loza. Ao amin'ny Jeremia toko 7:20-12. Ao hivavakisika. Misaotra anao Jesosy fa mampianatra anay foana ianao. Misaotra ihany koa Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra velanao iseho amin'ny fiainanay. Mitondra fiadanana ho anay ireny fa tsy loza. Indraindray anefa izahay Jesosy tsy matoky anao ka mametsiny anao. Mifono mamela anay. Ezaka izahay hanankina ny fiainanay aminao ary ezaka izahay hatoky anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Prosimoka eo amin'ny fianona ny ten'Andriamanitra sika ny hira valahatra.
mamaky sy en'ny tenin'andriamanitra isika riavana, izany dia ho hitantsika amin'ny Zakaria 4:4 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Marka 13 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Petera 1 andininy 10 ka hatramin'ny 12. Mialohan'izany anefa dia hivavaka isika hangataka ny fanahy masin'Andriamanitra. Andriamanitra raha izanaka fanahy masina ny ananitro, misaotra anay izao ny fitahinao sy ny fivimbinanao anay nahatongavanay eto amin'izao tranonao izao. Isaoranay lehibe Andriamanitra satria ianao no mitantana anay, ianao no miaro anay ihany koa. Isaoranay ny herinandro izay lasa izay ka tratra n'ity herinandro vaovao ity indray izay. Ankehitriny Andriamanitra, raha vakiana ny teny dia ianao no hanome hery anay ary ampiteny ny mpanomponao ihany koa. Anefa izany na dia izany ary Tompo dia mangataka ny famondram-ponao izay mamondrafo aminay raha nisy zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao ka nataonay. Mamelà ny elokay raha eo ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ary niverina ilay anjely niresaka tamiko, nanao namoahy toy ny olona foazina amin'ny tory. Dia hoy izy tamiko, inona no hitanao? Ary hoy izaho, hitako fa indro misy fanaovan-jiro tena volamena, ary ny fitoeran-telo ilony dia eo amin'ny tampony, ary ny lela fanaovan-jiro ny fito kosa dia eo aminy, ary misy fantsona fito avy amin'isan'ny lela fanaovan-jiro izay eo an-tampony, ary misy hazo oliva roa eo anilany, ny anankiray eo ankavanan'ny fitoeran-telo ilo ary ny anankiray eo ankaviany. Dia niteny tamiko ilay anjely niresaka tamiko aho nanao hoe, inona moa ireo tompoko? Ary ilay anjely niresaka tamiko dia namaly ka nanao tamiko hoe, tsy fantatrao ireo? Fa hoy izaho, tsy tompoko. Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao ny tenin'i Jehova amin'ny Zerobabela, tsy amin'ny kery na mimpahatanjahana fa amin'ny fanahy indroa Jehova tompony maro. Iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe, ho tonga tany lemaka eo anoloan'i Zerobabela ianao, ary hoentiny mivoaka ny vato atao tendrony sady isy fiantsoana hoe fahasoavana ny ho aminy. Amen. Mbola hotizatsika ny famakina ny teny soratra masina. Zany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara amin'ny Marka 13 atomboka ny 9 ary ajanona amin'ny 11 ary faranantsika ao amin'ny epistily voalohany soratan'ny Petera 1 atomboka ny 10 ary ajanona ao amin'ny 12. Teny rehetra dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa azy ny teny. Fa mitandrema ianareo fa atolotra amin'ny siniodiona sy hokapohina ao amin'ny sinagoga ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no ny ampoka ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hotoriana ny filazantsara aloha, koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manahy raha teo izay holazainareo hoe izany teny omena anareo amin'izany ora izany no holazainareo, fa tsy ianareo no hiteny fa ny fanahy masina. Ny amin'izany ny famonjeny izany dia notadiavin'ny mpaminany sy nokapitsain'ny fatratra dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny, nokatsainy izany andro izay toetry ny andro notondroin'ny fanahin'i Kristy ao anatiny, raha nambarany raha teo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany, ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no nanompoany ny amin'izany zavatra izany, izay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny teniny ireo nitory ny filazantsara tamin'ireo amin'ny fanahy masina izay nirany avy tany an-danitra. Izany zavatra izany dia tian'ny anjely hodiniana. Ray masino manasinana amin'ny famarinana teninao ny famarina.
satria moa liturjian'ny fiderana no ampiasaintsika amin'ity androanyity dia andesika no ny hira voalahatra ho fitsenana ny hafatra ny tenin'andriamanitra vo vity zany dia mipetraka tsika ary manao ny anjara hira toroteniny iny ny atokopira voalohany ndao ary mitsangana tsika menakavy a andre ny tenin'andriamanitsika orinan'izao.
mampitombona ao amintsika rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy antsika. Ataovy eo ambany masonao ny bokin'ny Zakaria ao amin'ny testamenta taloha zany a toko fahaefatra ny andininy fito voalohany ao amin'io toko fahaefatra io. Andininy fito voalohany amin'ny Zakaria toko fahaefatra no eo ambany masontsika fiavana malala. Ny lohateny dia hoe azo antoka ny fahombiazana ho an'izay ampahereziny ny fanahy. Zay ny lohateniny io. Azo antoka ny fahombiazana ho an'izay ampahereziny ny fanahy. Matetika tokoa sika eto ambonin'ny tany eto a dia mahita tsy fahombiazana. Antsoin'ny vazaha hoe échec. Ny akamaroan'ny na ny maro amin'ny vanim-potoana iainantsika dia iainantsika n'izany tsy fahombiazana zany. Olona vitsy foana no heverina fa mahomby eo amin'ny fiainana. Io tsy fahombiazana io a dia indraindray avy amin'ny tsy finoantsika, avy amin'ny tsy fananantsika hery hoentina mihoatra ny zavatsarotra izay lalova amin'ny fiainantsika. Ary mahatsiaro tsy manan-kery tsika ao anatin'ireny. Dia zany no resahana ato anatin'ity bokin'ny Zakaria ity, izay tsorona hoe mpaminany ny fanantenana sy ny fampahirezana amin'ny andro sarotra, mpaminany ny fanantenana sy ny fampahirezana amin'ny andro sarotra Zakaria, ary mampaherentsika ihany koa zany. Tsy hoe ny fahombiazana akory ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Misy filoham-pirenena frantsay anankiray zay milaza hoe j'aime l'échec. Tiany ozy izy, tiako ozy izy ny échec, fa mampianatra aomby. Eto dia tsy ny échec na hoe tsy fahombiazana akory ny mampianatra antsika aomby, fa lazaina mazava eto amin'ity soratra masina ity fa ny herin'ny fanahy masina, ny herin'ny fanahy no mampianatra antsika aomby. Satria mamatsy hery antsika lalandava ny fanahy, mamatsy hery lalandava ny olony Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy, mamatsy hery lalandava izy. Ny tantara ito amin'ny Zakaria dia mampatsiaro ny tantara ny fahababoana. Rehefa niverina avy any am-pahababoana ny Jiosy no tarihan'i Zerobabela, io no mpitarika. Dia ny zavatra nataony voalohany indrindra rehefa tonga tao a Kanana izy, na Israely izy, na Palestina izy, dia nanao ny tempoly. Izy toe-javatra maro samihafa nefa nitrangaka dia ny antony nandritra ny 12 taona ny asa fanorenana ny tempoly. Ary ty teny ty Zakaria toko fahaefatra ity zany dia fampaherezana. Tsy hoe fampaherezana teny akory, fa fampatsehivana, fa amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy no ahazahoana mijoro, ahazahoana manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Misy fahitana tena milaza zavatra mazava eto amin'ny toko fahaefatra eto, ravana malala. Niverina ilay anjely niresaka tamiko ka namohay toy ny olona mifoazina amin'ny tory. Dia izy tamiko, inona no hitanao? Ary izao, ahoana izy izy? Hitako fa indro misy fitoeran-diloilo, fanaovan-jiro tena volamena, ary fitoeran-diloilo teo an-tampony. Ary ny lela fanaovan-jiro fito kosa dia eo aminy, ary misy fantsona fito avy amin'ny isan'ny lela fanaovan-jiro izay eo an-tampony. Mazava io teny io rehefa mandika tsara an'io tika sarotsarotra ihany moa zay raha mamaky mamaika ny Zakaria tsika. Fa inona ny dikan'io? Dikan'io dia izao: ny fanaovan-jiro volamena dia ny olon'Andriamanitra. Ny oliva avisy havanana. Ny oliva moa dia fantatsika fa fakana menaka na diloilo na solika izany, dia ny fanahin'Andriamanitra. Ary ny fantsona dia ny finoana andraisantsika izany hery avy amin'ny fanahin'Andriamanitra izany, andraisan'ny olona izany. Tsy tratry ny tsy fahampitsolika ny olon'Andriamanitra, fa vatsiana amin'ny herin'ny fanahy. Zany ny dikan'ilay faminaniana hoe aza matahotra, aza miketraka ianareo, fa ianareo aneka
raha mifotsara ianareo fa tsy matory dia ho ampihery ianareo satria ho vatsiana tsy tapaka amin'izany hery ny fanahy zany ianareo tsy mitsahatra ny fanovozan-kery amin'ny alalan'ny fanahy masina zany no dikan'io fahitany io zany hoe la ny hery ny olona rehefa tsy eo ny fanahan'Andriamanitra mampahery azy fa misy teny anankiray amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 15 manao hoe fa hahazo inona ozy izy hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo dia avy amin'izay no mahatonga ilay teny nataon'i Jehova tamin'i Zerobabela manao hoe tsy amikerina mipahatanjahana fa amin'inona ozy izy amin'ny fanahiko Jehova tompony maro misy moa le fitenin'ny mpanao baolina angamba ny tena manao an'iny sa ny mpanao rugby na ny mpanao foty hoe tsy angovo izy izy fa inona ina le fitenin'le any amin'ny foty any tsy angovo fa teknika zany ny resahana tsy angovo fa teknika zany no resahan'ny olona tsy angovo fa hafetsena tsy angovo fa herin'ny fanahy zany no lazain'ny Zakaria ao amin'ny faminaniny tsy amikery na mipahatanjahana fa amin'ny fanahy zany no hery ho antsika kristianina ho antsika olon'Andriamanitra manovo hery mandrakariva avy amin'izany hery ny fanahy zany tsika ka afaka mijoro afaka manao ny asan'Andriamanitra arak'izay tokony ho izy afaka manao koa ny asa tsika ny asa zay fanaotsika andavanandro dia azontsika tanterahana amin'izany hery ny fanahy zany ary tsy tapaka raha tiatsika io zay mantsy ny safidy io raha tiatsika dia tsy tapaka isanandro izany fampaherezan'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina izany io lay hoe oliva nisy hazo oliva teo amin'ny avisy havanana io ny loharanon'ny diloilo na ny loharanon'ny solika dia tsy tapaka io dia ny vavan'ilay fanaovan-jiro dia mijoro misokatra dia miraraka ao tsy tapaka ny solika na ny solika zay mandrehitra ny jiro izany hoe ny olona manana ny hery ny fanahy masina zany dia mirehitra lalandava tsy lazaina fotsiny hoe aoka hafana fo amin'ny fanomponan'ny tompo ka tena mirehitra lalandava ary tena mirehitra mazava lalandava izany olona iasan'ny fanahy masina zany dia izay no mahatonga ny Paoly apôstôly rehefa mamaky ny Romana toko 9 tsika eo amin'ny 15 dia hoy izy hoe fa izay araka ny nofo dia mihevitra zay zavatry ny nofo zay araka ny fanahy kosa dia mihevitra zay zavatry ny fanahy rehefa mirehitra ny olona mazava ny olona dia manova ny fomba fisainana zany misy hoe olona tsony olona hoe mazava saina iny olona iny mazava saina iny ratsy rehefa tenenin'ny olona hoe maizy-tsaina fa ataon'ny olona hoe mazava saina dia zavatra tsara eo amin'ny fiainantsika zany ary inona no mitondra an'io fahazavan-tsaina io ny fanahy masina no mitondra an'io eo amin'ny fiainantsika tsy ny heritsaintsika io sy lay lazaina hoe raha haitsika ny mampiasa ny faratampony na ny maximum amin'ny ao andohantsika ao dia tena aombotsika tsia fa amin'ny hery ny fanahy masina io ny fanahy masina zay tsy hoe mampahery ny olona fotsiny ihany fa mitarika ny olona hevitra ny zavatry ny fanahy rehefa tsy manaiky ho tarihan'ny fanahy masina ny olona fa tarihan'ny nofo zany hoe ampaherezin'ny nofony dia misaina zavatra araka ny nofo ka na dia mivavaka aza dia mihevitra zavatry ny nofo ihany ahoana ny vola ny voninahitra ny fahefana ny fifaninanana iza ny lehibe iza ny be voninahitra zany nataon'ny mpianatra moa zany rehefa niaraka tamin'i Jesosy iza moa zany lehibe indrindra amintsika sahala aminahita izy hoe misy sasany niaraka tamin'i Jesosy mandrakariva dia manontany izy hoe iza ny lehibe indrindra zany ny fihevitry ny nofo fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia mihevitra mandrakariva zay zavatry ny fanahy ny famonjena ny fifaliana sy ny fiadanana ahoana ny havanana ahoana ny asan'Andriamanitra ahoana ny sehon'ny voninahitr'Andriamanitra rehefa tarihan'ny fanahy ampaherezin'ny fanahy ny olona dia mieritreritra an'izany mieritreritra ahoana moa zany sehon'ny voninahitr'Andriamanitra ahoana ny hihavanana amin'ny olona rehetra ahoana ny hijoroana vavolombelona fa tsara ny tompo
fa tsy mihevitra ny nofo ahoana ny voninahitray ao amin'ny fiangonana aiza ny fahefanay tsy zany no eritreretin'ny olona izay manana ny fanahy ary rehefa andao ny mpianatra Jesosy dia hitantsika ihany fa tsy niteny izy hoe maherezy fa izy hoe raiso ny fanahy masina na nisy sofinaina izy dia nanao hoe raiso ny fanahy masina tsy hoe hoentina mampiseho fa mahery ianao ny fanahy masina zany e no zava-dehibe amin'ny fananana fanahy masina tsy hoentina mampiseho fa mahery ianao na ianao ny tena katraka fa hery hoentina mamela heloka mamitra-pihavanana amin'Andriamanitra ny hery ny fanahy masina ary manana zany hery zany mandrakariva ny olona fa tsy reraka misy mantsy olona miteny zany efa reraka mihitsy mahaditra ny zanako reraka mananatra azy misy mpiarabelona aminao mpiaramonina aminao mety hoe fa mandreraka mihitsy le olona salamy mamerimberina foana ny zavatra ataony eo izy milaza hoe atsanao tsony aveo izy manao ndray misy zavatra betsaka mitranga eo amin'ny fiainantsika ary zay le ataony soratra masina hoe aza mba kivina amin'inona na amin'inona satria manana hery hoentina mijoro amin'izany tsika manana hery tsika hoentina mijoro amin'izany dia hery hoentina mamela ny heloko ny hafa hoentina mamitra mpihavanana amin'Andriamanitra hoentina mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra hahasoa ny olon'Andriamanitra hoentina mijery ny hafa hoentina mandinika ny tenin'Andriamanitra zany hery zany dia izao no teny izao mantsy ny voalaza ao amin'ny Jaona toko 20 resahako 2:20 sy 7:20 dao mba jereo kely ny baibolinareo Jaona toko 20 2:20 sy 7:20 hoana lazainy ao amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa nilazany izy dia nanisy sofinaina ka hoy izy taminy ahoana raiso ny fanahy masina na helokiza no avelanareo dia voavely zany ary na aniza kosa tsy avelanareo dia tsy voavely zany any ny hery sy fahefana omen'Andriamanitra antsika amin'ny fanahy masina hery mamela heloka fa loza ihany koa rehefa ny fiangonana na ny olon'Andriamanitra milaza hoe tsy mamela ny heloka ao ratsy ho anao zany ratsy ho antsika zany ary zay nge misy ny famelan-keloko isan-kalady tao amin'ny fiangonana raisonay ny famelan-keloko avela zany fa raha misy mpanompon'Andriamanitra milaza aminao hoe tsy avela ny heloka ao zava-doza ho an'ny fiainanao zany dia ozy anga ny mpanompon'Andriamanitra ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra na mpitandriny io na mpiandry io na olotsotra io na vita batisa tsotra fotsiny amin'izao na mpandray fanasan'ny tompo ka rehefa mamela heloko io satria hery ny fanahy masina azahoana manao an'izany ary tsorona revana malala fa ny zavatra tena manahirana antsika amin'izao fotoana izao dia io fiarahamonitsika io fiarahamonina manahirana indraindray zay ny lazain'ny soratra masina moa hoe Isaia mpanompon'Andriamanitra dia niteny hoe lozako fa maty afa nahitan'Andriamanitra fa atao anatin'ny firenena malotomolotra sady malotomolotra raha teo mpiarabelona ratsy fanahy ny antson'ny soratra masina izao mpiarabelona misy atsika izao mpiarabelona fetsifetsy manambaka manararoatra mpiarabelona manozona ny hafa mpiarabelona feno fankahalana ny hafa mpiarabelona tsy manao izay mba ahatonga ny hafa ihany koa voavonjy fa faly mamonjy tena zereo tsara ny psikolojia fotsiny eny amin'ny arabe eny zay ny janona kely amin'ity fizarana voalohany ty inona mamaka ny olona eny amin'ny arabe raha mitondra fiara ianao may foana izy andeha olohanao tsy zany na mitondra moto le olona may foana izy andeha olohanao teo lohany foana kanefa tsy afaka makaizakory io ihany tratrako ihany avy eo teka le olona iny zany psikolojian'ny olona zany psikolojia zany dia milaza hoe te andeha melo foana ny olona te ahazo tombony foana te ahazo zavatra amboniny foana kanefa tsy makaiza zany ve tsy fanahin'ny olon'Andriamanitra zany ny fanahin'ny olon'Andriamanitra dia hoe manao zay ampisonitra ny hafa azy fa Mosesy eny rehefa naditra ny zanak'Israely dia zao no teneniny tezitr'Andriamanitra moa dia nyfaizan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny biby lava tamin'ny alalan'ny zavatra be dehibe ny Israelita isany ankiray teny izay nataon'ny Mosesy mampieritreritra atsika mpanompon'Andriamanitra dia hoe Jehova ô tompo ô vonoy eo amin'ny bokinao ny anarako fa aoka ny any reto izy mba afaka midina zany hoe
raha ohatra ka misy fahasoavana zany na to hoe zavatra omena zany zao dia inao fa miteny aoranga vono eo ny anaraka fa aloha mba ho an'ny hafa olona firy mba mahavita an'izany ny hery ny fanahy masina zay ao amintsika nefa dia mahatonga antsika hijoro ary hanan-kery amin'izay ataontsika ka na ny zavatra sarotra indrindra azy sy heverina ho tena zavatsarotra azy dia azontsika dinganina rehefa ao zany hery ny fanahy masina zany ary hitantsika ny perikobantsika amin'ny marika 7:10 tandremy ianareo fa atolotra any amin'ny sinedriona moa zany dia rafitra tao amin'ny fiangonana jiosy manam-pahefana sy okapohana any amin'ny sinagoga hitsangana eo anatrehany mpanapaka sy ny mpanjaka no ny amiko ianareo ka ho vavolombelona aminy ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha dia ahoana le toan'ny faraka 10 tao iara-mamaky azy tsika ahoana izy tsy manokatra baiboly nareo sokafa ny baiboly koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manara teo zay ho lazainareo fa izay teny omena nareo amin'izany oro zany no lazainareo fa tsy anareo no hiteny fa fanahy masina ka mety manatrika zavatra tsarotra ianao amin'izao fotoana zao aza matahotra fa tsy isika no miteny fa ny fanahy masina ao anatsika meteza fotsiny andray ny fanahy masina ary zay no nataon'i Jesosy rehefa nanisy fofinainy zay raiso ny fanahy masina ary zany zava-dehibe fandraisantsika ny fanahy masina io zay mahatonga atsika tsy handeha araka ny nofo fandraisantsika ny fanahy masina io zay mampahery atsika ka hananatsika hery hoentina miatrika ny sarotra rehetra amin'ny fiainantsika na fiainany fiangonana na fiainany firenena na fiainany ankonantsika azontsika trehina amin'ny herin'ny fanahy masina dia mahireza indray ry havana tain'Andriamanitra andeha indray tsika hiaino hira anankiray dia amarana ny fizarana faharotsika
dia manotsika revana malala zany tenin'Andriamanitra zany. Iangaviako ianao mba hiara-mijery amiko ny andininy fahafito ao amin'ilay Zakaria 4. Raha ohatra ka kaikaiky moa zany efa io mihitsy izy io eo amin'ny écran io sehoan'ny écran izy io teny io dia anisan'ireo teny izay tsy dia tena fahitantsika loatra moa zany amin'ny soratra masina. Ao ihany izy fa tsika tsy mamaky azy moa satria ny heverintsika fa tsy dia tena misy lanjany be ilay izy na tsy mandalo mihitsy eo amin'ny manomasontsika. Fa io teny io dia anisan'ny teny faran'izay mampahery eo amin'ny soratra masina. Faran'izay mampahery eo. Anisan'ny teny izay tena mihezinezina, milaza fandresena mihezinezina io. Ahoana ny vakin'ilay izy? Iza moa ianao ro tendrombohitra lehibe ho tonga tany lemaka eo anoloan'ny Zerobabely ianao. Tsy hoe eo anoloan'i Jehovah fa eo anoloan'i Zerobabely. Iza moa ianao ro tendrombohitra lehibe ho tonga tany lemaka eo anoloan'ny Zerobabely ianao, ary entiny mivoaka ny vato atao tendrony sady isy fiantsoana hoe fahasoavana ny ho aminy. Azavaika avy eo fa tena teny mampahery io, mitovy lanja amin'ny tenin'ny Paoly ery amin'ny Romanina ny Korintianina 1:10 io, manao hoe ry fahafatesanao aiza moa ny herinao, fahafatesanao aiza moa ny fanondronanao. Mitovy lanja amin'ny Romanina 5 ndao jerentsika ndray Romanina io, mitovy lanja amin'ny Romanina 5 manomboka amin'ny andininy 7:30 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay diantsika, fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na reo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra hoary na hery na ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra zao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy eo amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Teny mpandresena mihezinezina men'Andriamanitra antsika zany ry havana malala, ary tena fandresena. So mantsy tsorona fa sarotra ny asa ampanaovan'Andriamanitra antsika, tsy mampanao asa mora antsika Andriamanitra. Asa ianao mahatsapa hoe asa mora no ampanaovan'Andriamanitra, fa zaho manokana aloha dia mahita fa sarotra daholo ny asa ampanaovan'Andriamanitra, ary tena sarotra indraindray, tena manahirana mandretika. Indrindra fa amin'izao andro iainantsika izao dia tendrombohitra lehibe daholo ny problema rehetra, ny olana rehetra lalovantsika. Ny olona tokantrano goavana be, ny olona mpianakaviana, ny olona ny firenena izay rahantsika mahalala io, ny olana ao anatin'ny fiarahamonina na dia ao amin'ny fiangonana aza dia tosoana misy olana sarotra bahana manahirana. Ny ainan'ny mpanompon'Andriamanitra maro zany. Saingy eo inona ny lakle, inona ny fanalahidy. Teo amin'ny zareo Jiosy rehefa tavaverina tany fahababoana ny Jiosy notarian'i Zerobabela ho ato efa nolazaiko teo, dia nanomboka ny fanorenana ny tempoly, asa goavana zany nanomboka ny fanorenana ny tempoly, dia nisy ny sakana samy hafa, dia kivikivy ny olona, kivikivy koa ny mpitarika, ny antony nandritra ny 9 taona ny asa, tsy nisy asa nandritra ny 9 taona. Dia ity indray no foazin'Andriamanitra Zerobabela, sarotra ny asa, betsaka tokoa ny mahakivy, ny manahirana, fa inona ny fanalahidy? Ny fanalahidy dia ny hery avy amin'Andriamanitra. Ary inona ny hery avy amin'Andriamanitra? Inona natao hoe hery avy amin'Andriamanitra? Hery ny fanamasina. Fanamasina io nge tsy hoe resahana fotsiny amin'izao hoe, tsy hoe nampahery ny olona mba hanana herin-tsaina, tsy zany no lasa resahany ato, na mba hiasa indray, fa tena nomena ny olona ny hery. Ary zay no ilazan'ny testamenta vaovao azy hoe fanomezana io, fanomezana io, fanomezana omena ny olona azahoany manao ny asa. Tsy ny fanetsehana ny otrikery hananan'ny olona, na hoe ny saina hananan'ny olona, fa tena hery avy any an-danitra, hery avy any an-danitra, hery mitondra ny antsoina hoe famonjena. Fanamasina nge mitondra ny famonjena ahidiny ao anatintsika io fitiavan'Andriamanitra io amin'ny alalan'ny fanamasina.
dia tonga tian'andriamanitra tsika ary tonga tian'andriamanitra tsika hery avy any an-danitra io izy ny soratra masina ary io le arangaran'ny anjely mba manarangara zay ny dikan'le aty amin'ny petera mba manarangarana koa ny anjely inona hono zany la ataony eo zany ahoana hono zany hery zany mba tia halala koa ny anjely satria izy tsy mila resaka famonjena fa tia halala koa ny anjely satria zava-dehibe hoentin'andriamanitra ho an'ny olona zany famonjena zany ny tendrombohitra ava moa zany araka ny lazaintsika izany dia milaza ny haben'ny olana samy hafa atrentsika milaza ny alehiben'ny asa tsy mbola misy nanao asa kely akory teo amin'ny fiainan'ny fiangonana fa asa goavana daholo na dia ny mampiavan'olona aza tsy mora akory ny mampibebak'olona tsy mora akory ny milaza amin'ny olona hoe diso zany zavatra lazainao zany fa miverena amin'andriamanitra tsy mora akory zany afa asa goavana zany fa zay rehefa omen'andriamanitra atsika ny hery dia mirodana zany tendrombohitry ny fireariana tendrombohitry ny avinavina ary mirodana zay rehetra manakana ny asan'andriamanitra fa mijoro eo anatren'andriamanitra tsika ka dia mahatanteraka ny asa inona lazain'ilay zakariato ho tonga tany lemako eo alohan'ny Zerobabely ianao ary hoentiny mivoaka ny vato atao tendrony sady isy fiantsona hoe fahasoavana eo aminy dikan'io teny dia zao rehefa nampahireza ny fanahy masina Zerobabela dia nahavita ny tempoly ary le hoe vato atao tendrony vato farany ny jiosy moa tsy misy tilikambo akory fa vato no apetraka eny ambonindrindra dia mametraka eny ambonindrindra n'iny vato iny milaza fa vita ny asa vita ny tempoly ho avy zany ao zizy ny soratra masina ho vita io ary dia iteny amin'izay ny hoe fahasoavana neo aminy fahasoavana neo amin'ity tempoly ity satria vita ny asa zany revana malala no ampahirezana antsika lalandava na asa fitoriana na fotodrafitrasa atao ety amin'ny fiangonana na ny asanao manao trano ianao mety manao trano ianao amin'izao fotoana izao mety manao zavatra ianao mety mana projet ianao miankina amin'andriamanitra tovozy ny hery nomen'andriamanitra atsika ny fanahy masina tsy hoe raha resaka fanahy dia hoe ny ao anaty eo fotsiny resaka ara-panahy ozy izy ny filazantsika azy fa ny fanahy masina tena mampahery atsika hanao asa hahavita asa izany fanahy zany ary misy anankiray mahafinaritra ao amin'ny soratra masina moa zay tsy dia tena famakitsika loatra ao amin'ny Isaia 5:30 rehefa esan'ny fanahan'andriamanitra ny olona dia tatahaka izao ny fisehony Isaia 5:30 Isaia 5:30 andininy 7 ao tsika mamaky elany io ny tendrombohitra lehibe ozy izy dia ho tonga lemaka ozy izy ny lazany any Jerobabela fa eto indray hafa ndray ahoana ny lazany azy ny alonalona mitarendranno dia ho tonga farihy tokoa asa raha fantatrao zany hoe alonalona mitarendranno zany sao a rehefa mainina ny tany rehefa karakaina ny tany io tany io dia manjary manome endrika alona zavatra manao salam'izao vohibohitra salam'izany dia maina ny tany na karakaina na vakivaky io tany io hoe zany tany maina sy mangetana zany ozy izy rehefa midina ny fanahan'i Jehova dia ho tonga farihy tokoa zany ho tonga rano tokoa zany bahetreto ohatra hoe any atsimo avy ny cyclone dia tonga ny rano be ny any eritreto any amin'ny toerana zay tena hoe tany karakaina no andefasan'andriamanitra rano io any Israely io efa fantatritsika ihany zany ho atsika zay manaraka tsara ny tantaran'i Israely fa tany karakaina ny akamaroana izy io fa noho ny fahasoavan'andriamanitra dia mihetsika zareo Israelianina dia vita ny toeram-pambolena goavana zany tany zany riavana malala ka zava-dehibe amin'andriamanitra andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fanahiny dia manova zavatra alaza moa zany ny teny amin'izao fotoana izao manao hoe transformation misy antsoina hoe transformation industrielle amin'izao fotoana izao misy zavatra hita ohatra hoe le hoe terarara amin'izao fotoana izao resahana be zany dia avadika ho tonga nucléaire hery nucléary na avadika ho tonga fiedina na avadika ho tonga telefôna na avadika tonga zavatra hafa ireny amin'ny alalany antsoina hoe transformation ny fanahy masina ihany koa dia tena manao zany transformation zany manova olona ny olona dia ovainy ka ny olona zay mitoetra amin'ny maizina dia ampahitany mazava lehibe zany no ataon'andriamanitra amintsika riavana malala zava-dehibe zany ary na afaka manao zava-dehibe tsika rehefa eo ny herin'ny fanahy masina indro fa vita ny tempoly
ary mametraka ny vato farany ny jiosy satria andriamanitra ny nomba azy andriamanitra nampahiry azy isika koa rehefa ny malala dia tahaka izany aza matahotra fa eo ampelantanan'andriamanitra ny zavatra rehetra sady dia tsy manana tahotra na kely varavety aza manao anytony foto-dravitrasa eto amin'ny fiangonana tony misy asa maro tanterahana eto anivon'ny fiangonana tsy manana tahotra na kely aza satria matoky fa ny herin'andriamanitra dia hery manova zavatra hery mahavita zavatra hery mahefa zay tsy efatsika zany herin'andriamanitra zany farany dia resaka kely ny lehilahiko dia farany hijanona tanteraka ny lehilahy moa zany dia ambara hoe mahery ary ny lehilahy rehetra dia tsy misy lehilahy miteny hoe sa dia lehilahy malemy fa lehilahy mahery sa lehilahy osa fa lehilahy mahery ny lehilahy dia zany indray moa tsika misy zavatra mampalemy antsika ihany tsika lehilahy fa ny olona manana ny fanahy masina no tena mahery ka tsy matahotra hiatrika asa goavana satria miaraka amin'ilay intsika averokely le phrase teo ny olona manana ny fanahy masina no tena mahery ka tsy matahotra hiatrika asa goavana satria miaraka amin'ilay mahery dia omen'andriamanitra antsika izany rehefa na malala efa fanomezana azo tsika zany a zay mbola tsy manana dia mangata fa mangata dia omeny ianareo dondony dia voany ianareo hoy ny soratra masina zay mbola tsy manana n'izany fanahy zany ao anatiny mangata zany fanahy masina zany amin'andriamanitra mba omeo ako zany hery zany hoetikeo manao ny asanao ho an'andriamanitra voninahitra amen topira fa hira fahatelo dia mifarana ny toroteny
mivavaksika sady ty raha teo nivavaka fangatahana hanaovantsika izany fangatantsika amin'Andriamanitra izany vavaksika any aminao ny hery Andriamanitro ianao ny tompony hery Andriamanitra mahery ianao ary efa nampitainao taminay izany herinao mahagaga izany tamin'ny alalan'ny fanahinao io herinao io no mamatsy anay hoentinay manao ny asanao io hery avy aminao io no entinao manova anay manova ny toe-tsainay sy ny toe-ponay olona tsara fanahy malemipaika kanefa entitra amin'ny asanao io herinao io no entinao manova ny fiainanay mety mandalo zavatsarotra izay ankehitriny tompo ny fianakavianay na ny ankohonanay mety mandalo olana goavana izay tsy hitanay izay tany ale kanefa renay indray maky indray fa an'Andriamanitra ny hery ary an Jehova ny hery koa dia mahery ny fonay ndreto izay rery tompo tsy manan-kalahatra izay manoloana n'izao fiainana izao toa malemy izay manoloana ny fahasahiranana samihafa toa tsy hita izay atao na ny ivelomana aza manahirana kanefa matoky anao izay fa ty androany ty dia fotoana namoazanao ny sainay sy ny fonay ny fanahinay ary ampidinanao ao anatinay ny hery mahagaga avy amin'ny fanahy masina ahaizanay mijoro sy manao ny asanao manatanteraka ihany koa ny asa fivelomanay ao anatin'ny fahombiazana tanteraka satria mampahomby ary manome fahombiazana ny fanahinao izany no antsoina hoe fandresena tompo misy ady atrehnay misy fahavalo goavana mifanandrina aminay dia ilay ratsy izay mandehandeha eny amin'ny rivotra eny toa tsy hitafetra ny heriny tsy hitafetra ny lalany kanefa manoloana ny herinao dia hirodana sy hikory reny hidaraboka reny satria Andriamanitra mahery ny Andriamanitray Andriamanitra mahery amin'ny teny sy ny asa koa dia tanterao eto amin'ity fiangonana ity izany herinao izany tompo ho an'ny sambatan'olona mba handresena ny fitarian'ny nofo mahatonga anay ho araky ny nofo tokoa reny fa mba ho tarian'ny fanahy ahatonga anay ho ara-panahy tokoa ka hevitra ny voninahitra ao hevitra ny asanao hevitra ny fiandriananao sy ny fahefanao fa tsy hevitra ny anay tompo misaotra anao izay fa tsapanay fa mitaizanay andro manalina ianao mba hiova sy hivoatra amin'ny fiainanay toy izany koa ny ankohonanay misy zavatra tsy voaovanay ao anatin'ny ankohonanay ao na ny zanakay na ny vady andefimandry na ny olo-kafa izay fanerasera aminay ao ianao hanova izany satria ianao no afaka manova olona amin'ny hery ny fanahy masina toy izany koa ny fiangonanao betsaka ny zavatra tiana hiova tiana hovaina ao anatin'ny fiangonana ny toe-panahy izay tsy mifanaraka amin'ny toe-panahy anao ny toe-panahy mety amin'ny rehare ny toe-panahy izay miavonavokevitra tiana hovaina izany rehetra izany tsy olona nefa no afaka manova fa ianao no afaka manova izany tompo hovainy fonay mba ho moranarina toy ny an'ny zaza taka izany koa ty firenena ity toa tsy hitanay intsony izay ale tompo fa tena ao anatin'ny fahasairanana lalina izay jiro maty tapaka isaky ny 2 minitra isa-tsegondra isa minitra dia manantena miandry izany fahatapahan-jiro izany izay ny fivelomana dia tsy mandeha arak'izay tokony ho izy marobe ny olona izay ao anaty fahantrana tanteraka tompo tsy mifandonana mifanandrina amin'izany izy izay fa mivavaka izay mba azahoanay mihoatra n'izany rehetra izany ampaherezo
ny olona tsara rehetra eto amin'ny firenena ny olona tena mivavaka afaka manovo zany mba tsy anjakan'ny kolikoly tsy anjakan'ny fitiavatena sy ny afetsifetsena ny firenenay fa iverina amin'ny laony ny fahamarinana ka nanontainomby ny vadika aza dia tsy misy maka to nofinofo zany kanefa matoky izay fa ho tanteraka zany taka ny nahanofinofo ny fahatanterahan'ny fananganana ny tempoly rehefa niantona nandritra ny 19 taona dia tonga ny fotoana dia no tanterahanao zany ka nampaherezinao ny olonao dia nahery ka nitsangana somatsara ary vita ny tempoly dia toy izany koa ane no iampitanay amin'izao lalatsarotra lalovan'ny firenena izao da io ity fotodrafitrasa lehibe tanterahana eto amin'ny fiangonana ity da io lalana izay amin'ny zavatra maro samihafa paherezo zay ary tsy ny vola no antenainay fa ahavita zany fa ny fanahinao izay mampahery anay ka mandrotsaka fahasoavana sy fitahiana hahatonga zany ho tanteraka eo amin'ny fiainanay zay rehetra irin'ny fonay zay rehetra tediavinay na ho an'ny ankonanay na ho an'ny zanakay na ho an'ny vady ao an-trano na ho an'ny fianakaviana dia tonononay amin'ny finoany zany tonononay amin'ny hery ny fanahy masina mba ho tanteraka aminay ary ampiarahanay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarina ho anay manao hoe rainay ao zay ny an-danitra ho amasinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ty antany tahaka neny an-danitra eo anay nio zay anina sasa ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay nieloka taminay aza mitonanay amin'ny fakapanahy fa ny amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ary voninahitra mandrakizay amen dia miarabantsika rehetra revana malala ary manantena fa hahazo valombavaka tokoa sika amin'izany vavaka rehetra nataontsika izany ny ombonantsika ny vavaka moa fa izao ihany no nanonona fa ianareo koa dia niaraka tamin'izay tanteraka amintsika ny valombavaka dia ifandraisa tanana eo akaikinao ao ny fanahy masina ny ampahery antsika lalandava zay no fampiarapana zay iarapanao ny olo akaikinao fanahy masina ny ampahery antsika lalandava dia ho tanteraka ane zay irin'ny fotsika fanahy masina ny ampahery antsika lalandava dia ho tanteraka ane zay irin'ny fotsika dia ny fanahy masina ny ampahery anao lalandava dia ho tanteraka ane zay irin'ny fotsika eo amin'ity fiainan'ity ravana malala tonga eo amin'ny fiarabana ny sampana lehilahy kristianitsika dia anao hira ray zareo zao a rehefa vita ny hira anankiray ataony dia hitsanganareo avy eo amin'ny brao mba hifampiaraba amintsika ilazalaza ihany koa ny asan'izany eselike zany filazana azy eselike fa tsy eselika eselike nareo sahala amin'ny estike koa estike estike ny tena marina fa tsy esteka efjkm filaza fa tsy efjkm sady mampianatra ihany moa zany mahireza revana malala tompony ombantsika mpahirezy ny fanahy masina ny anareo dawa
ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miorena tsara ry lehilahy mahery. Koritianina voalohany toko 10 ny 9:20 sy ny mpitsara toko 9 ny 12 b. Isany ten'Andriamanitra izany no entinay sampana lehilahy kristianina miaraba antsika fiangonindray amin'ity alahady 1 Mey natao hitondrana am-bavaka ny sampana lehilahy kristianina zao, ary tsy ny sampana ihany fa isika lehilahy kristianina rehetra zay tonga miombabaka eto. Misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny amin'ity andro ity ho fideran'Andriamanitra nitondra am-bavaka izany sampana izany, ary misaotra ihany koa ny foibe na me fotoana afahana mifampitondra am-bavaka toy izany. Misaotra ny fiangonana sy ny birao fiangonana izay tarihan'ny ray aman-dreny mitandrina, ary koa ny mpikambana rehetra izay ao anatin'izany sampana lehilahy kristianina izany, nanaiky ny amin'ny fandamina sy ny fantanterana ny asa rehetra ho voninahitr'Andriamanitra. Ny sampana lehilahy kristianina dia anisan'ny sampana velona mijoro eo anivony fiangonana FJKM tamin'ny taona 2027 tamin'ny synode lehibe fahavalo tany Antsiranana izany. Ny fikambanana tovolahy teo anivon'ny fiangonana protestante LMS teo Ambatotonakanga no nentombohan'izany tamin'ny taona 1970. Lasa fikambanany tovolahy kristianina izy io taty aoriana tamin'ny taona 1970, ary fikambanan-dehilahy tamin'ny 1970. Ary na sendrana toritory izany teto amin'ny fiangonana dia nofoazina indray teto amin'ny fiangonantsika Salema vaovao tamin'ny taona 1970. Ny zavatra kendren'ny sampana dia hitory ny filazantsara an'Andriamanitra amin'ny olona rehetra, indrindra ny lehilahy, mba hahatonga azy olona kristianina mpitarika mahomby mandraindraikitra amin'ny fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo, mba ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny finoana ny alehibeny fahafenoan'i Kristy. Izay soratra masina hitantsika ao amin'ny Efesianina toko 4:17 izany. Amin'ny zao alahady sambana zao dia misy hafatra napetraky ny foibeny Eselike satria taopana vaozana tamin'ny taona lasa eny dia ampahafantarina antsika fa ny filohan'ny Eselike foibe dia Rakotoherisoa Benjamin Désiré ao amin'ny FJKM Faravohitra. Mandala sy ny lamina rehetra napetraka Andriamanitra ny amin'ny fianakaviana, mitarika ny ankonana sy ny fanokonona ny ankonana ho an'Andriamanitra. Ny Eselike Salema vaovao dia manana fotoam-pivoriana raikitra, dia ny alahady faharoa manomboka amin'ny terola tongarikandro anaovana fitaizam-panahy, fifampizarana amin'ny fampianarana atratrarana ny viana ho fampandrosoana ny olona sy ny olona manontolo. Alahady fahaefatra natokana ho fampianarana momba ny fandalinam-pinoana, ny fampivelarana maha olona miopana amin'ny loha hevitra mikasika ny andavanandro mpiainan'ny lehilahy kristianina sy ny maha raim-pianakaviana azy. Arak'izany dia manam-pikisana hitrandraka manokana ny talenta sy ny fahaiza-manao anana mikambana tsirairay ny sampana mba ahafahana mifanampy sy mifanohana. Manao hetsika maro samihafa ihany koa ny sampana ho fitoriana amin'ny filazantsara toy ny tafika masina, fisitana ivelan'ny fiangonana, hetsika ara-panatanjahantena, hetsika ara-kolotsaina. Ho fanateterana izany dia misy vaomera maromaro reto atao anatin'ity sampana lehilahy kristianina ity, dia ny vaomerany fitaizam-panahy, vaomerany asa, vaomerany serisera sy ny fifandraisana, ary vaomerany vola. Amin'ny maha sampana velona ny Eselike dia mandray adidy amin'ny fiangonana ny Eselike, adidy amin'ny synodam-paritany, ary adidy amin'ny foibe.
ho fantanterana ny tetikasa ny fiangonana fananganany trano be dia mafaly ny sampana eselke ny manolotra fandraisanjara amin'izao alahady ny sampana izao vola mitentina 10 metsy sy 4 tapitrisa ariary ary ny mbola mimpina ny ezaka azo rehetrrehetra amin'ny hira izay ho tanterana rindrakirarapirasantsara tanterana miaraka amin'ny hospidarana zay tarehan'ny paster Zaki ataontsika amin'ny folakandro anio sady anaintanantsika mba ho tonga maro anotrona izany. Raha oharina amin'ny isan'ny lehilahy rehetra ato amin'ny fiangonana dia mbola azo lazaina ho vitsy ihany ny eselke ka izany anaovana fanentanana fohy eo antsika kristiana manasantsika ankehitriny anapa-kevitra mba hiditra anampy anatevina ny mpikambana ao amin'izany sampana izany izay mitaiza ny olona sy mikolokolo ny maha olona ny lehilahy ho fampandrosoana ny fiangonana. Farany koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo noho ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpopana mety ataonareo izany. Romanina 12:1 ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Dia misoran'Andriamanitra riavana ny amin'ity alahady atserovantsika moa zany ny fa misy eto amin'ny fiangonana, misy eto amin'ny fijegema ny sampana lehilahy kristianina. Misoratra n'Andriamanitra fa manana lehilahy zay afaka mijoro tsara amin'ny maha kristianina azy. Misiran'ny jomaka apama moa taloha hoe aniza ny hery, aniza ny sandry atsika daholo. Tsy an'ny lehilahy tsy atsika daholo ny hery, tsy an'ny lehilahy koa ny hery fa aniza ny hery? An'Andriamanitra ny hery. Andriamanitra ny hery ka dia mahereza ry lehilahy an'Andriamanitra, mahereza amin'ny adidy manandraikitra ao amin'ny ankonana aloha, ankonana misy anareo. Andriamanitra ny ampahery anareo ka ho lehilahy mahery amin'ny teny sy ny asa ianareo no ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny ankonana. Mahavelona tsara ny ankonana. Mahereza ry lehilahy mahery aty amin'ny fiangonana. Lehilahy mahery amin'ny teny sy ny asa ianareo no ny asan'ny fanahy masina ka hahavita be, hahefa be amin'ny asan'ny tompo izay ampanaoviny antsika atao amin'ny fiangonana. Mahereza ianareo lehilahy mahery, faherezin'ny tompo ane ianareo amin'ny fijoroana vavolombelona eto amin'ny firenena. Tsy zavatra kely akory ny zavatra tsy maintsy hijoroana eto amin'ity firenentsika ity fa anankiray amin'ireny ohatra ny fialana amin'ny kolikoly. Dia ho lehilahy mahery ane ianareo ka joro tsara manoloana n'izany resaka kolikoly izany eto amin'ny firenentsika. Efa dingana lehibe ho an'ny firenena raha misy olona vitsy fotsiny tahaka atsika miala amin'izany kolikoly izany. Mahery antsika ane ny tompo ry havana malala. Dia misaotra anareo zahay amin'ny fiaraha-miasa fa mahery koa zahay rehefa mahery ianareo araka ny teny soratra masina hoe ny tavan'ny rahalahy dia maharanitra ny tavan'ny rahalahy ary ny vy maharanitra ny vy. Misaotra ry havana fa mahery zahay. Nanome vola ianareo moa zany ho mariky ny fiarahantsika miasa ao amin'ny fanorenana foto-drafitrasa goavambe tanterahana eto amin'ity fiangonana ity izay tsy hita aloha ny vokany amin'izao fa tsy maintsy lanjaina, tsy maintsy misy manahirana, tsy maintsy misy setraina, tsy maintsy misy andalovana fa raha ampitso dia ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra rehefa mitsangana somatsara zany trano be Salemy zany. Ka dia misaotra ry lehilahy mahery nanome ny vola izay azonareo nomena 10 metsy sy 4 tapitrisa dia mbola misy koa raha hariva moa zany. Dia mahereza ianareo tsy aty amintsika ny hery fa any amin'ny tompo ka dia mahereza manovo hery amin'Andriamanitra ianareo président miaraka aminareo birao ary ny mpikambana rehetra ao amin'ny sampana lehilahy kristianina. Dia andehantsika fiangonana hiara-mitsangana hivavaka ho azy ireo. Jesosy misaotra anao zay fa tsapanay ary poroponao aminay andro manalina fa ianao ny lohan'ny fiangonana. Ianao ny tompony ny finoanay sady mpanefa azy. Ianao no manefa ny zavatra rehetra ary ny ainao azy dia nefainao mba hamonjenanay. Misaotra anao no ny fanomezana lehibe nomenao ny fiangonana. Tsy vola mankarena nefa fa hery hoentina miasa. Misaotra anao no ny nampaherezanao ny lehilahy kristianina
to amin'ity fiangonana ity mba ho mahery amin'ny teny sy ny asa satria momba anay ilay maheriny Jakoba. Tompo fa irezo reto sampana la kristianina reto, ao ny flota izay mitarika ny birao, ao ny mpikambana rehetra, ahita fitio masonao ka hevitra mandrakariva ny zavatra ny fanahy dia ny voninahitra ao, ny asanao, ny fihavanana, ny fifankatiavana, ny fifamelana, eny ny anaranao no asandratra. Misaotra Tompo, dia matoky ny fampaherezanao an'reto ianao izay ary mametraka eo am-pelatananao azy rehetra isambatan'olona isambaravarana isa-tokantrano. Ahery amin'ny teny sy ny asa reo mpanomponao reo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mazoto eo naryavana malala. Marana koa azy ryavana malala dia zavatra anankiroa ihany. Ny anankiray dia vantan'ny mpanentana teo moa zany ny pilazany teny teo hoe raha oharina amin'ny lehilahy aty amin'ny fiangonana dia mbola vitsy ny sampana lehilahy kristianina dia manentana antsika lehilahy fa tsy tenenako hoe raha lehilahy dia mitsangana fa ndetsika mpiara-mivavaka lehilahy kristianina misy an'io eselika io izay afaka mifampitaiza amintsika tsara ary azahoantsika mivelatra amin'ny maha kristianina atsika entanitsika aza misalasala midira ao anatin'izany sampana zany fa sampana anankiray izay mampivelatra atsika ao amin'izany andraikitra masina zany ary tsy misy fiatraikany fotsiny aty amin'ny fiangonana fa miatraika koa any amin'ny ankohonantsika zany, fiatraikany tsara any amin'ny ankohonantsika zany ka dia manentana ny lehilahy rehetra. Za tsy te hampitsangana hoe mitsangana daholo zay lehilahy fa mety hitsangana daholo ihany tsika na vehivavy ary mety hitsangana. Dia zay ny fanentahana voalohany. Zavatra faharoa raha rivotsika zany dia misy ny pastera Zaki osy piderana moa osy piderana zay mifanentana amintsika, manentana ny ankiray fa tena hiara-mivavaka tsika hiara-mideran'Andriamanitra. Misy manontany ihany hoe iza moa le pastera Zaki sendra mba sekta, misy manontany an'izany mihitsy, be dia be mihitsy manontany an'izany. Fa pastera Zaki dia pastera FJKM efa misotro ronono. Tamin'izy mbola pastera zany nanao an'io izy dia nitohizany hatramin'ity zandry ny pastera Rabeatonina James, pastera Zaki. Pastera Zaki zany dia raitapo amin'ny pastera James Rabeatonina filohan'ny fipazana teo aloha mpitandriny FJKM izy niara-nianatra koa zay moa zany tsy miresaka zay rahalahy moa niresaka fa izy président fa zay koa dia niara-nianatra tany Fianaratsoa raitapo zay tany ampianarana dia tak zany dia FJKM zany ko aza misalasala aza mieritreritra hoe sekta satria mihira salamy hafahafa kokoa noho izay efa mahazatra antsika. Ny azy moa zany amin'le version tropicalisée ny hirany mampietsiketsika ka dia etsiketsika mafy ianareo mahay mandiha moa zany raha riva dia mahereza mideran'ny tompo maefa be mandrakariva tongava daholo na lehilahy na vehivavy tonga daholo tsika mandrotrona ny lehilahy kristianina mampahery azy ireo ary hiara mandeha amin'izy ireo amin'ny fanomponan'Andriamanitra ka dia mahereza ry havana manentana antsika rehetra zany. Mahazatra antsika moa eto am-piangonana tsy misy be akory fa samy manao zay vitany ary zay vita raha riva araka ny tenin-jareo dia mbola ho an'ny asa fanorenana. Ny asa fanorenana mbola vao manomboka io ary dia matokytsika fa eo am-pelatanan'ny tompony zavatra rehetra. Mahereza ry havana tompony omba anareo iarabanareo esilike tsika hanavao ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra ny lalana ny rakitra dia atolotra ny rakitra rehefa manolotra ny rakitsika dia tsy mipetraka intsony raha tsy efa raisina ny tsotrandro dahara tikopira.
tenenantsika ho an'andriamanitra amin'ny alalan'ny hira voalahatra irahantsika avy hatrany zany ary rehefa vitsy zany dia avy hatrany dia iraina ny hira mamarana ny fampiavahana sy mipetraka tsika raha tsy efa nandray ny tsotrano. raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina, mahereza sy mahatanja ombanao ny Tompo. Amen. Mahazo toerana revana malala. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry irerian'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia manatitra ny fanitahana antsika rehetra ho tonga maro amin'ny hariva hiara-mifanotrona amin'ny sampanalila kristianitsika. Mahereza ry havana.